mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Almerabantsika tsirairay avy tonga eto amin'ity lesona ho an'ny lehibe ity indray amin'ity anio ity fifaliana ao nahitrany ihany koa ny mizara ny fahasahoan'Andriamanitra amintsika tsirairay avy. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Iranay tsara ny izan-danitro atolotra ianao ny dera, ny laza, ny anja sy ny voninahitra satria mendrika izany tokoa ianao misaotra anao izay mbola manome anay fotoana ankehitriny ahafahanay mandinika ny teninao. Ato malala ho mangataka aminao izay mba hiteny manoloana anay ka tsy handalo fotsiny ihany aminay ny teninao fa toetra ho ponay ka navaoanay mandrakariva. Minaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe fiarovana sy fiadanan'ny Ziona. Ny salamo fa 140 no doniantsika anio izay anehoany izao tontolo izao ihany koa maha-poety. Manome filazalazana mazava momba ny izao tontolo izao amin'ny anatin'ny korontana io salamo io. Ary aseho amin'ny sariny loza voajanahary mahery vaika mbola tsy misy toy izany mihitsy aza. Ny sarin'ny rano misamboaravoara matetika dia mampiseho ireo firenena mpikomy sy ireo olana isan-karazana ateraky ny ratsy fanahy eto amin'izao tontolo izao. Toy izany ihany koa amin'ny salamo fa 140 ireo sarin'ny loza voajanahary dia mampiseho an'izao tontolo izao izay fehezan'ireo firenena miady. Mazava ho azy fa tontolo tsy misy fahalalan'Andriamanitra izy io satria eo anivon'ny olona Andriamanitra ary eo amin'ny fonen'Andriamanitra no hitoeran'ny fiadanana. Kanefa na dia manda azy aza izao tontolo izao dia tsy mahafoy izao tontolo izao Andriamanitra. Andriamanitra dia eo amin'izao tontolo izao amin'ny maha isan'ny olony azy. Raha lazaina amin'ny teny hafa, ninninona fisehoan-javatra ratsy miseho dia eto no fanatrian'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ary afaka manova fanantenana sy fampaherezana manokana isika amin'ny fahafantarana an'io fahamarinana fototra io. Ny tompo izay fialofana tonga lafatra no loharan'ny fiadanana sy filaminana maharitra ao Ziona. Ny teny manasongadina ny fiarovana ny Ziona dia nadia aza ao amin'ny salamo fa 140. Na dia mikorotana aza izao tontolo izao dia voaharo ny olon'Andriamanitra. Izany dia mampiseho fa ny fiadanana dia tsy vokatry ny tsy sy ny fitsapana tanteraka fa fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'ireo zanany mahatoky. Ny fahatokiana tsy ankijanona an'Andriamanitra dia afaka mampilamina ny zanak'Andriamanitra eo afovoan'ny tafio-drivotra. Ny fanontaniana mipetraka dia izao: amelan'izao tontolo izao ho amin'ny safidy sy ny asany mandrava mandrakariva ve Andriamanitra? Asaiko ianao maka an'io salamo fa 140 io fa tena manan-danja tokoa ny amin'ny manoloana an'ireo herisetra sy ny fandranganana eo amin'izao tontolo izao. Mamaly amin'ny herin'ny tsy fankasitrahana Andriamanitra hany ka mampiempo ny tany ny teniny izay mamorona ny tany. Na izany aza ny fanalefahana dia tsy miafara amin'ny faharavahana fa fanavaozana. Mario fa Andriamanitra dia manitatra ny fiadanana hatrany Ziona ka hatramin'ny faran'ny tany. Ampitsahatra ny ady Andriamanitra ary hovonoiny ny fitaovam-pandravana izay nampiasan'ireo firenena ratsy fanahy mba hampahoriana an'izao tontolo izao. Izany ny fanantenana lehibe ananan'ny kristianina izay hitranga amin'ny fiavian'i Jesosy fanondroany. Iriko indrindra ianao raha hitombo fahatokena amin'i Jesosy ka hanapaharetana indrindra ny fialofana eo aminy fa tsara ho fa izy tokoa ny mpiandry antsika ka tsy hanan-java-mahaory isika. Amen. Vavakisika reranay tsara ny izan-danitro mbola misaotra anao izay ny amin'ny lesona nomenao anay an'io
misaotra tompo izay mitantana anay manjakariva ka ny tananao mahery dia miaro anay. Gataka aminao zahay mba androtsahanao ny fanainao masina ka tsy handeha araky ny fieritreretanay zahay fa ianao no hompitaritarana anay tokoa. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.